ho aminao hoe ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Miarabanao ry havana nahatratra izao noely izao, ary ny tenin'andriamanitra izay vatsy na afatra lehibe ho antsika amin'izao fotoan-dehibe izao dia hitantsika eo amin'ny Luka 2:9-7 Luka 2:9-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo da nilatselatra nanodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafalo aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao ampinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana mety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Amen. Araka izany ry havana dia nilazan'ny anjely tamin'ny mpiandry ondry ny fahaterahan'i Jesosy. Izany no azontsika mitinana ity ampatsoratra masina izay noraisintsika ity, ary famarinana telo no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe mpiandry ondry no nanambaran'ny anjely ny fahaterahan'ny mpamonjy. Mpiandry ondry no nanambaran'ny anjely ny fahaterahan'ny mpamonjy. Hitantsika izany amin'ny 9 sy ny 10. Raha averina vakiana dozy manao hoe ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatselatra manodidina azy ka dia raiky tahotra indrindra izy. Eto ravana dia mahita fa tamin'ny fotoana izay nahaterahan'i Jesosy dia tsy mba olona ambony na tany amin'ny lapam-panjakana no nampahafantarina na hoe ny fidian'Andriamanitra nanirahana ny anjeliny hanambarana ny fahaterahan'ny zanany, fa hafa kely satria dia mpiandry ondry. Tena mpanjaka io zaza teraka io, ary tena zanak'Andriamanitra, kanefa mpiandry ondry no nofidian'Andriamanitra hanambarana izany fahaterahan'ny zanany izany. Raha tamin'izany fotoana izany ohatra misy amperora teraka, dia evangelioma mihitsy ny filazana ny fanambarana ny fahaterahan'ny amperora, ary tena fotoan-dehibe manetriketrika ny fanambarana n'izany fahaterahan'ny amperora izany. Fa eto kosa ohatra ny zavatra tao mifanohitra, satria tena mpanjaka sy Andriamanitra araka ny fanambara teo ny teraka, nefa dia ny mpiandry ondry no ny rahana hanambarana izany fahaterahan'ny zanany izany. Ny mpiandry ondry nefa tamin'izany fotoana izany dia ireo le karazan'olona tena hoe ambany, ireo le olona izay eo amin'ny fiarahamonina, ireny le olona tsisy atao, tsy manam-pahaizana akory ireny. Ary raha ohatra ka titsika ho azo an-tsaina dia mitovitovy amin'izany hoe mpiandry omby any Madagasikara izany ny atao hoe mpiandry ondry tamin'izany fotoana izany. Olona tsotra, olona farany ambany eo amin'ny fiarahamonina jiosy, kanefa dia ireo indrindra no nofidian'Andriamanitra hanirahana ny anjeliny, ireo no nofidian'Andriamanitra hampamirapiratana ny voninahiny tao anatin'ny alina maizina tao hanambarana ny fahaterahan'ny zanany. Ireo no nofidiany. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Andriamanitra ry havana mandraka hariva rehefa tiany eo ny voninahiny dia tsy voatery misafidy ny olona farany izay tena manam-boninahitra izy any ahony an'izany, fa any amin'ireny olona farany tsotra sy madinika reny dia azon'Andriamanitra tsara mihitsy any ahona ny famirapiratany voninahiny. Angamba ianao mety olona mahantra, mety olona sahirana, mety mihevitra ny tenanao mavomavo sy tambany vohatra hoe inona moa izay izaho na fianakaviako ara-manary aso ny toy izany. Tadidio anefa ry havana, fa mamangy ianao koa ny tompo, mamangy ianao ny tompo amin'ny alalan'izao teny tonga eo anatrehanao izao, efa mamangy ianao ny tompo. Ary tian'Andriamanitra hampamirapiratana ao anatin'ny aiziny fiainanao io ny voninahiny sy ny fahagagany sy ny fahatsarany, ary tian'Andriamanitra omena anjara amin'izany fahaterahany zanany koa ianao. Mety olona maloto ianao, le malotoloto everitsika le hoe maloto noho ny fahotana angambany. Hoe inona moa izay za fe dia mbola ho tian'Andriamanitra? Tadio ry havana fa ny tranon'ombony Betlehema ane no nidiran'Andriamanitra. Toerana misy fofona ane izany, toerana tsy hipetrahan'olona akory. Nefa dia izany no fidian'Andriamanitra
hitoeran'ilay zanany afaka ny oteraka ao anatin'ny fonao sy ny fiainanao Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra fa raha mendrika hidirany ny tranonombony Betlehema mendrika hidirany koa ny fonao sy ny fiainanao. Davida ry havana rehefa nofidian'Andriamanitra dia tonga tany ny mpaminany tao ny tokantranony dia niantso aiza daholo ny zanako lahy mantseny Jese reo avy reo ihany ve tsisy tsony ve misy anankiray fa mbola kely sady any ampiandrasan'ondry any ohatrany hoe olona tsy kontin'olona akory izy raha ny tena marina zany tsy anisan'izay nantsony ny rainy akory satria tsy nieritreretina mihitsy hoe inona moa izay Davida kely fa rehefa nantsony izy dia hoy Andriamanitra hoe io no sory fa io no nofidiako izy io no nofidiako anio ry havana azon'Andriamanitra fidinana ianao azon'Andriamanitra ampiasainana ianao na inona fahakelezanao sy fahambanianao azon'Andriamanitra fidinanao ara-pamirapiratana aminao koa ny voninahiny tahaka ny nampamirapiratana an'izany tamin'ireto mpiandro ondry ireto ianao amin'ity anio ity manana anjara amin'ny fahaterahany mpamonjy ianao afaka ny handray izany vaovao mahafaly izany ianao ary tian'Andriamanitra vanginanao amin'izao anio izao mba handray izany fahasoavan-dehibe izany ka raiso fa fahasoavana lehibe tonga ao anatrehanao tahaka ny nahatongavana izany tamin'ireo mpiandro ondry ireo. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manaiky ve ianao ary mino fa azon'Andriamanitra atao tsara ny mifidy sy mampiasa anao na dia kely sy ambany tondra eto mpiandro ondry reto azy ianao. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity mba tena hanaiky tsotro izao fotsiny fa tena azon'Andriamanitra ampiasaina ny olombelona rehetra na izy na iza rehefa azony ampiasaina ny mpiandro ondry dia azony ampiasaina koa ianao ekeo fotsiny ny ho ampiasain'Andriamanitra sy ny ho vangin'Andriamanitra fa fitiavana lehibe izay atolony antsika rehetra izany ary ny fanahy masina ny angatao aizantsika manaiky izany fifidianan'Andriamanitra sy fiantson'Andriamanitra antsika izany. Ny fambaranana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahaterahan'ny mpamonjy ary io ny tahotra ho ny anjely tamin'ny mpiandro ondry. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahaterahan'ny mpamonjy koa ary io ny tahotra ho ny anjely tamin'ny mpiandro ondry. Hitantsika izany amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Etsika ravana dia mahita fa ny réaction an'ireto mpiandro ondry reto dia normal tsara satria tonga dia raiky natahotra be ry zareo. Natahotra be izy rehefa nahita n'ity anjely namirapiratra teo anatrehany ity. Aninony ity olo ity amono antsika ve izy ity sa aninony tampoka be sady zavatra tsy fahita mihitsy zany zavatra nitranga teo zany. Kanefa dia holy anjely tamin'ny aza matahotra ozy izy aza matahotra fa zany tsy amono anareo zany tsy ampijaly anareo tsy ampatahotra anareo fa ilaza vaovao mahafalo anareo ary tsy ho anareo ihany izy fa fifaliana lehibe izay ho an'ny olombelona rehetra. Zany hoe ny olombelona rehetra dia voakasiky ity vaovao izay ho resako aminareo ity. Ny olombelona rehetra ho voakasiky ity vaovao ity satria misy mpamonjy teraka ao anareo izy anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Zany hoe amin'izao fotoana izao ao an-tanànan'i Davida ao dia misy mpamonjy teraka ary ndana makanonareo dia ho hitanareo fa izy zazakely ao anaty tranonompy mandro am-pinanam-bilona voadidina lambanjaza. Izay ny famantarana ahafantaranareo fa marina izay lazaiko aminareo. Mpamonjy ny teraka ozy. Inona moa ny mahatonga izy hoe fifaliana ho an'ny olona rehetra ny fahaterahan'ny mpamonjy io. Nahoana tsy ho an'ny Israely ihany na ho an'ny mpiandro ondry ihany fa nahoana hoe ho an'ny olona rehetra ny fifaliana dia satria io zaza izay teraka io ny hamonjy ny olombelona rehetra amin'ny fahotana ary zany fahotana zany tsy misy olona na dia ray aza afa-miala amin'izany tsy misy na iray aza afa-miala amin'izany fa samy fatorany sy andevoziny izany daholo nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva ka ny taranaka rehetra dia nateraka tamin'ny ota avokoa ary mila ny mpamonjy io daholo hamonjy sy hanafaka azy ary zany raha teo ny dika narina hoe Jesosy mpamonjy fa izy no hamonjy ny olona amin'ny fahotana ary zay le fifaliana lehibe zay izay le fifaliana lehibe zay hoe aive zany misy ihany ny fomba ahafahana manafaka ny olona amin'ny fahotana ary rehefa afaka io fahotana io iavana amin'Andriamanitra amin'izay ny olona iavana amin'Andriamanitra amin'izay ny olona ary rehefa afaka ny fahotana resika io zany ny fahafatesana satria ny fahafatesana no tambiny ota ary zay ny natokavany io zazy io tena zavatra lehibe zany satria nandritra ny taona maro dia nitady fomba rehetra ny olona ahafahana mandresy ny ota sy ny fahafatesana fa tsy nahita izany fa ity zaza izay teraka ity no anana ny hery andresena ny ota sy ny fahafatesana nandresy ny ota teo amin'ny fahafatesana izy
satria maty niaraka tamin'ny teompony azy fijaliana ny fahotany olona ary nandresin'ny fahafatesana teo amin'ny fitsanganana izy satria ny fitsanganany tamin'ny maty no midika fa resiny koa ny fahafatesana ary zay le fifaliana lehibe zay izay le fifaliana lehibe zay nambara fa fifaliana ho an'ny olombelona rehetra inona ravana ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany ny krismasy ry havana dia tena fotoana hifaliana tokoa tena fotoana hifaliana saingy inona le antom-pifaliana jesosy lay antom-pifaliana lay famonjena entiny ho amin'ny fanahiny olona zany le antom-pifaliana angamba ianao mety ozy ianao hoe za ty tena tsisy vola nefa krismasy tsisy ninina mihitsy atao trano ny ankizy tsy misy akanjo ny kilalao tsy misy dia manjombonjombony eo ianao sy ny krismasinao na ozy ianao hoe za tena krismasy seul kely za rery ny atao trano ny olona ry daholo tsisy an'izao tsisy an'izao ndry aiza ny krismasy talosiny toy izany dia lasa vejovetsoanao amin'ny zavatra ohatran'izany le krismasy dia ozytsika hoe tena mampalahelo fa tena tsisy dikany mihitsy ny krismasiko tamin'ity taon'ity tsy ry havana tsy izany no antom-pifaliana amin'izao krismasy zao fa ny antom-pifalianao mifantoa tsara mihitsy ianao any amin'ny jesosy kristy ilay zaza fanomezana izay nomen'andriamanitra anao nomen'andriamanitra anao io zaza io mba hanafaka anao amin'ny fahotanao ary zany nanena tonga ny davida ao anao sy davida sambatra ny olona ozy izy mpanjaka izy no miteny tsy niteny za sambatra ny olona zay manana volabe na manana chateau na manana piaro na miarina miarina sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany zany ny tena fifaliana sy fiadanana ry havana zany ny tena fifaliana sy fiadanana zany ny fifaliana sy fiadanana voavela eloka zany ary zany naneny nahatongavan'i jesosy zany nahatongavan'i jesosy mety marary ianao amin'izao fotoana zao dia ambony fandrinao ianao any amin'ny hôpitaly any na nytoy izany ny maheno zao afatra ohatr ianao hoe ndry ty krismasiko tamin'ity taona ity mampalahelo kely tsy mampalahelo zany ny krismasinao raha ohatra ka miaraka amin'i jesosy ianao raha ao anatinao jesosy satria izy le tena antom-pifaliana izy le tena antom-pifaliana amin'izao krismasy zao mety misy tokoa anie ny olona jerevy ny olona zao tontolo zao resaka chocolat gâteau cadeau sakafo vacances zavatra ohatran'izany ny veriny fa tena maha krismasy ny krismasy ny arbre de noël ny sapin de noël ny jirojiro ny fandehanana makerisy ny maketsy lasa mitady zavatra fa hifaliana ny olona rehefa tsy hitany jesosy kristy le loharanom-pifaliana lasa mitady zavatra fa hifaliana ny olona rehefa tsy mahitany jesosy kristy le loharanom-pifaliana anio arary havana tady idio fa ny zava-dehibe indrindra tian'andriamanitra hifantohantsika amin'izao krismasy zao dia hoe aive zany misy fomba fahako miala amin'ity otako ty aive zany nandefa ny zanany andriamanitra mba hanafaka ana amin'ny faratsika hoe fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay anana fiainana mandrakizay zany ny tanjon'andriamanitra ao anao ny andefa ny zanany mba hahatonga anao ino ilay asa-pamonjena zay nataony teompony azy fijaliana ka hanananao famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ao amin'andriamanitra zany ny sitrapony ka dia dineo sy eritrereto zany ry havana amin'izao krismasy zao fa azavariana azavariana amin'ny endrika ivelany fa ny tena fifalitsika dia jesosy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao inona ny vavatra mahafaly anao indrindra amin'izao krismasy zao mitaonanao ary havana so dia ny sakafo sy ny toy izany fa alao tena hifantoka amin'i jesosy tsika alao tena hifantoka amin'i jesosy tsika le famonjena ho an'ny olombelona rehetra fa izy no antony fifalitsika ary zany raha teo ny nambaran'ny anjely tamin'ny mpiandrondry farany ny famarinana farany izay hitantsika eto izao hoe nisy fidirana lehibe avy any an-danitra tamin'ny fotoana nahaterahan'ny mpamonjy nisy fidirana lehibe avy tany an-danitra tamin'ny fotoana nahaterahan'ny mpamonjy hitantsika zany amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo raha verina vakiana dia ozy izy manao hoe ary nisy anjely marobe avy any an-danitra ny siotampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany eto ry havana dia hitantsika fa rehefa vita ny fanambarana ny fahaterahan'ny zanak'andriamanitra tamin'reto mpiandrondry reto dia tsy ilay anjely teo ihany no seho fa tampoka teo koa tonga dia nisokatra ny lanitra ary nisy anjely marobe hitanyireo mpiandrondry ireo marobe niara-niteran'andriamanitra nankalazan'andriamanitra noho izay fahatongavany zanak'andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany izay inona ny antony nahatonga azy ireo nideran'andriamanitra ny antony dia satria zava-dehibe ny nataon'andriamanitra ho an'izao tontolo izao ka io moa ry havana ny fomba azahoantsika azy dia jerevy ane izao reny misy an'ireny mpanao baolina malagasy reny izay rehefa nandeha nanao baolina tany am-pitan-dranomasina tany dia nahavita zavatra
na vita zavatra tany asa tafiakatra quart de finale, nisy fotoana raha no tafiakatra demi-finale mihitsy. De rehefa niverina de nitsenaina makotrokotroka ka nideraina tamin'ny fankalazana sy ny rehetrarehetra mihitsy satria nahoana lehibe ny zavatra vitany. De izany no antony hiderana azy ary tahaka izany foana mihitsy. Raha misy olona anankiray manao zavatra ka tena hoe manao zavatra tsara na zavatra ngezabe de tonga de automatika le mitehaka. Automatika le mitehaka. Satria izay le fiderana izay. Ka tahaka izany ny zavatra miseho eto. Lehibe loatra ty asa nataon'Andriamanitra ity tamin'ny nanomezana ny zanany lahy tokana ho faty hamonjy ny olombelona. De izay no mahatonga ny anjely niseho mihitsy hanambara fiderana azy. Ny Krismasy voalohany zany sy ny tena Krismasy zany de fotoana hiderana an'Andriamanitra ary zany no hitantsika eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Ny Krismasy ry havana de fotoana tena hatsapatsika an'izany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra zany ary rehefa tena hatsapatsika io tsy maintsy hiteha-tanana isika, tsy maintsy hankalaza azy isika, tsy maintsy hanome voninahitra azy sy hidera azy isika ary zany mahatonga antsika hoe tsy maintsy mandeha mivavaka amin'ny Krismasy zao. Manome voninahitra sy midera an'Andriamanitra. Fotoana tena hiderana an'Andriamanitra ka hankalazao ny Andriamanitra ao sy ny mpanjakanao de rao amin'ny fonao rehetra izy satria lehibe ny asany. Lehibe ny asany. Ary zany ny ambarany hirantsika any Frana FFPM-larina faharoapolo de rao Andriamanitra ozy rivaza tany efatra. Fa izy ny nanomorona, fa izy no namindra fo ka mety nanome ny zo naniraka ny zanany hanavitra ny olony. Ny sandriny tsy toa rehefa manan-kery lehibe. Malaza ny anarany fa lehibe ny asany. Malaza ny anarany fa lehibe ny asany. Ny zavatra rehetra reny ranomasiny lehibe, ireo tendrombohitra, ny safenoahitra, ny hazo sy ny vorona, ny vato sy ny zavona, ny voninkazo manitra, ny endriky ny lanitra de samy tsy mijanonareo midera ny mpamorona. Ry olona navotany mitsangana faingana mety arahany tomponao izay nanavitra anao fa eny voninahiny manerana ny taniny tendreo ny valianao ka miventesa iravao. Ry voavonjy eo de rao ilay mpamonjy anao, ilay mpanavitra anao. Izany ny ratsika ry havana. Ka rehefa mivavaka ianao indraindray tsika hoe hideran'Andriamanitra de tsy hitantsika hoe inona moa ny hideran'Andriamanitra. Ny antony tena tokony hiderantsika an'Andriamanitra ry havana de io nanirahany ny zanany io. Ka rehefa mivavaka ianao manao vavaka fiderana Andriamanitra io mideranao zahay de izay koa azonao tononona tsara mihitsy. Antom-piderana an'Andriamanitra io misaotra no mideranao zay satria tsara ianao Andriamanitra io. Ary naseho anao zany fahatsaranao zany tamin'ny nanomezanao zanako. Rehefa mbola tsy takatry ny olona manko ny fahatsaran'io Andriamanitra sy ny asa lehibe nataony io de mbola tsy afaka ny hideran'Andriamanitra izy. Raha mbola tsy takan'izay. Raha misy olona anankiray zao tsy nahita an'le baolina mihitsy izy ohatra. Lay ny teneniko to zany hoe nisy le mpanao baolina zany de nahavita zavatra be tany izy de tonga izy de ankalazainy olona dozy le fa manino rao nankalazaina be ohatra zao satria mety tsy takany na mety tsy fantany ny asarbidin'le asa zay natao. Ka raha mbola tsy takatrao ny asarbidin'ny asa nataon'Andriamanitra de mbola sarotra anao ny hidera azy. Fa jerevy tsara ny zanak'Israely fa rehefa niala avy teo amin'ny tany Egypta izy teo amin'ny Exodosy 4:7 tapina ny dalakalehany. Fa rehefa nisokafan'Andriamanitra zany, rehefa nisokafan'Andriamanitra zany lalany zany de tonga de nikatona ny ranomasina, nikatona ny ranomasina ary tonga de nanao fiderana ho an'Andriamanitra izy. Ny toko 5:10. Ny deran'Andriamanitra lasa nanana inspiration teo ry Miriama de nitendry valia de nihira satria lehibe ny asan'Andriamanitra. Fotoana zao ry havana. Fotoana zao teo de raitsika Andriamanitra. Ataovy daholo zay fomba rehetra ahafahana midera azy, na amin'ny fitafinao, na amin'ny fiteninao, na amin'ny fandehanao, na amin'ny firana ataonao. Ndao de raitsika Andriamanitra satria lehibe ny asany ary tsara ny Andriamanitsika. Fa naniraka ny zanany hamonjy anao izy. Amonjy aho. Ny fantany napetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana ny fiderana an'Andriamanitra amin'izao Noely zao. Mitaonanao ary havana, mitaonanao de rao Andriamanitra. Saintsainao ny fakakana vitany, saintsainy ny fakakana vitany fa tsy maintsy tenenao tahaka ny Davida hoe eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Hideran'Andriamanitra raha mbola velona koa. Hiderana azy raha mbola velona koa satria tsapanao loatra ny fahatsarany sy ny fahalebiazany. Ary angatao mihitsy ny fanahy masina hitarika antsika sy hampianatra antsika an'izany fahaizana mideran'Andriamanitra zany fa ny olona ny ravina rehefa tsy mahay mideran'Andriamanitra ny olona de lasa midera teny, lasa mitena ny derainy. Raha fitinina zany zay afatra rehetra hitantsika tao de voalohany de izao hoe mpiandriondry no nanambaran'ny anjely ny fahaterahany mpamonjy. Afaka mifidy ianao Andriamanitra, mamangy ianao izy amin'ity anio ity, afaka ny ampiasa anao izy,
afaka ny hitoetra ao anatin'ny tokantranonao sy ny fiainanao izy na inona toy inona fahambanianao dia tady fa mendrika ianao amin'ity anio ity handray ny famonjen'Andriamanitra na toy inona lotonao mendrika ianao amin'ity anio ity handray an' Jesosy fa raiso izy hiditra ao anatin'izany fiainanao zany dia ho hitanao fa mpamirapiratanao ny voninahiny sy ny fahatsarany zany fiainanao zany. Ny faharoa hitantsika teo hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahaterahan'ny-pamonjy koa ario ny tahotra ho ny anjely tamin'ny mpiandry-ondry. Dia hiteny aminao koa ary havana amin'ity anio ity hoe ario izay mety ho tahotra ao fa fifaliana lehibe zao fotoana zao manana mpamonjy sika zay tonga efa 2 fotoana lasa zay nahatongavany manana anjara amin'izany ianao dia ny famonjenanao amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ahatonga anao hanana fihavanana amin'Andriamanitra ahazahoana aloha tena fiadanana marina izay ambarany soratra masina dia ao amin'Andriamanitra zany fiadanana zany tsy amin'izao zavatra ny tontolo izao izay vidiana lafo izay mandiso fanantenana fa ao amin'Andriamanitra ny fiadanana zany izay tsy azonao izaniza isorona azonao alainy zany fiadanana zany androany satria anio hono ny ambaran'ny anjely teraka ny mpamonjy ary ny farany nisy fidirana lehibe avy tany an-danitra tamin'ny fotoana nahaterahan'ny mpamonjy ry havana andao dia raintsika Andriamanitra ankalazaintsika Andriamanitra asandratsika izy satria izao lehibe ny asany malaza ny anarany fa lehibe ny asany ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.